Efa ndresaka n'izay sehatra ny fampananana asa ihany tsika dia namanana diplomasia traikefa zany tanora malagasy sarotra ny fitadiavana asa manjaka noho izany ny kolikoly sy ny fahafantarana olona eny anivon'ireny orinasa samihafa ireny isoroana izany indrindra no nahatonga ny andiany fahenina amin'ny hetsika salon de l'entrepreneuriat et de l'emploi izay karakarainy Kentia Oldin. Raha toa ka mahatratratra amin'ny 5 hetsy isa-taona anisan'ireo tanora tonga eo amin'ny sehatry ny asa eto Madagasikara dia tsy karitra amin'izao vanim-potoana iainantsika izao fa tsy maraka ny filan'ny tanora rehefa vao miditra eo amin'ny sehatry ny asa ny tolotra asa misy izay indrindra no nahatonga ny Kentia Oldin ny karakara ilay hetsika salon de l'entrepreneuriat et de l'emploi andiany fahenina ny 2 amby 20 sy 2 amby 20 jolay ho avy izao etsy amin'ny tokotany ben'ny lapan'ny tanàna etsy Analakely. Tanjona napetraka ny fanentanareo tanora hiditra amin'ny sehatry ny fahandraharana. Maro ireo fanatsarana nentina amin'ity andiany iray ity. Ireo marika hitana eto amin'ny herintaona moa izany hoe tonga ilay mpandraharaha dia kely ny ahafahan'ny fotoana, tsy ny fotoana moa izany fa ilay olona afaka nihaona taminy amin'ny resaka fampiroboroboana ny asa ny asany sy ny atao hoe businessny. Tamin'ity taon'ity izany arak'izay dia nataony mihitsy rencontre B2B ohatrany hoe niorganisaina nalamina ny rendez-vous taminy amina mpandraharaha iray sy investisseur mpamatsy vola ahafahany tonga dia mahita izay sahazazy raha hoe resaka famatsim-bola ny tadiaviny. Raha fiarah-miasa kosa ny tadiaviny dia nataonay sabotsy izy io ahafahany manazava amina orinasa hafa ny zavatra ataony, afaka mahita tolotra izy zany, afaka mahita tiana afaka arakaraka ilay zavatra ataony. Fanatsarana anankiray koa eo amin'ny lafin'ny resaka emploi indray nisy tamin'ny herintaona test de personnalité fa toy an'izay tamin'ity taon'ity nasianay ny resaka conseil d'orientation izany hoe omena fotoana manokana ny tanora mitady asa sy ny mpianatra sy izay rehetra mitady asa mihitsy ary hoe inona fanaovanao inona zavatra hainy inona zavatra tiany dia toroana hevitra izy hoe inona zany ny zavatra afaka ataony hivelomana hitadiavana ahafahana mivelona. Manangana orinasa avy eo mety aminy raha izay ndraiky efa nanany sa miasa amin'ny sehatra to ohatr'izao. Mpitsidika maherin'ny 290 sy iray alina no endrasana mitetsika salon de l'entrepreneuriat et de l'emploi ity. Orinasa manodidina ny 50 eo kosa no andray anjara ary afaka nampy sy hanome toromarika ho an'ireo tanora, eny hanome asa azy ireo mihitsy aza. Nahatsikaritra tokoa ny Kentia Oldin fa mila omena aina avao ny sehatra ara-toekaren'ny eto Madagasikara indrindra eto Antananarivo ka amin'ny alalan'ny hetsika toy izao no ahafahana mitondra ny anjara birikiny amin'ny fanatanterahana zany. Atao eo ambany fiahin'ny ministeran'ny indostria sy ny sehatra tsy miakina ity hetsika ity.